fa anisan'ny voamarika maro ny nanatotsana ny etsika teto amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo teto Analakely. Maro ny fanontaniana mety manitikitika ary izany indrindra no nitondran'ny ambasador'ny États-Unis fanazavana Robert Yamate. Voalohany aloha ty toerana ty tena tsara dia tsara ary mety ho an'ity hetsika ty rehefa nisy hetsika tahaka izao efa natao toerana toganay nanapa-kevitry azo atao ato zany le izy fa raha tena tsorona marina efa nijery toerana hafa ihany zahay teo aloha fa tsy nisy afaka nampiasaina moa zay toerana zay amin'ilay daty ka dia zay no nahatonga ny tetondrano nefa veriko ihany aoka tsy ho ataontsika antony ampisarabazana indray zay hoe toerana nanatotsana ny fankalazana izay satria fankalazana ilay fiara-miasa eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara no atao dia andao mba ho jerentsika amin'ny fomba tsara na positif izay ezaka natao zay positif ho an'ny ankolafy rehetra satria fiara-miasa nataontsika fiara-miasa ho fanatsarana ny ho avy ny firenena.